Tinella Aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Baolay, Vitre. GSI Université privée, Manouchanao, ni Vaovao. Sehatra maro no voadingana tanteraka ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana natolotry ny gouvernement Taravelonarivo Jean hoy ny solombambahoaka. Ohatra amin'izany ny fampiroboroboana ny sehatry ny kolontsaina izay tsy nahitana na andalana iray azy. Fiaramanidina ATR 72 600 miisa roa sy Boeing 737 700 mitety bidy $20,000 no hovidin'ny fanjakana ho an'ny kompania ampitaterana Airmad. Afaka iray volana no higadiny eto ny ATR iray voalohany. Alohan'ny farantaona no tsy maintsy ho tonga ireo fanampiana avy amin'ny 11e Fed. Ny vondrona Europeana no isan'ireo mpamatsy vola be indrindra amin'ny Madagasikara hatramin'ny taona 2024 izay nahatratra 7,700 ny fanampiana arabola azy Madagasikara. Atolotry ireo mpandraharaha vahiny fanamboarana manontolo ny lalana Antananarivo renivohitra. Ronjato tapitrisa ariary amin'ny 1 miliara na mpanantenan'ny Premier Ministre ihany no efa nivoaka hatramin'izao fotoana izao. Farany, afaka misafidy ny mpandova ny compte Facebook ny mpikambanao amin'ity tambazotra mpifandraisana ity. Legacy contact izay ahafahany mandidina misafidy ny olona izay indray ny compte Facebook rehefa maty ny tompon'ilay compte. Miandindiny izay rehetrany. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État, vous propose 4 filières clés. Génie du BTP, informatique de gestion, multimédia et communication, marketing communication, finance et comptabilité. Examen officiel sous contrôle du ministère. Diplôme, Bac plus 2 à Bac plus 5. Offre spéciale, GSI TOS. Inscription ouverte Au GSI TOS, 033 84 160 56. Au GSI Antananarivo, 034 60 543 90. GSI Analake, 033 12 606 92. Soc à vitre en Outapenac, menuiserie en aluminium, rideaux métalliques, volets roulants, vitres, tôle, Soc à vitre en Outapenac, 020 22 682 28, 033 11 256 63, Soc à vitre en Outapenac. Très sincèrement à votre service. Inona zany eritreretan'ny ho atao cadeau an'ahy ty Saint-Valentin ty? Inona ty indre? Izay omena tiako daholo. Ary ny cadeauko mba inona ky? Chut, surprise. Joyeux Saint-Valentin J. Ary aiza ny anahy? Tinella Aza makany akafitsony tongava malaky eo amin'ny magazay Baolay. Baolay, mirary fety sambatra ho an'ny mpifankatia rehetra. L'EFMET, c'est toute une gamme de produits d'ameublement d'une standing super classe, bien pour tous. Pour ma nouvelle maison, ce canapé est vraiment idéal pour me relaxer le week-end. Waouh! C'est tout à fait mon goût. Non seulement c'est décoratif, en plus, je vais pouvoir préparer mes petits déjeuners pour toute ma famille. Même les enfants rêvent d'être grands. L'EFMET, à nous ça.
azo ny vanikolaka ny tanina ndriny ny tsara ny orinasa Madagascar Évolution Immobilier dia vonona ny mefafapoanao izay mikasa hividy tany fitsidihana maimaimpoana mampandrisaina anao amin'ny fikarakarana ny taratasy rehetra koa raha mila fanazavana fanampiny ianao dia antsoy azy ny ilazana 033 21 099 06 na ry 034 14 099 06 22 566 54. Madagascar Évolution Immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Bon ben je vais partir là. Hein. Ok. C'est bon là? Ouais. Pas de bisous? Non, ça va. Rejoignez Annick Beauté, spécialiste en coloration, coiffure d'événements, tissage, coiffure pour hommes, pack mariage. Oh, pas de bisous? Non, ça ira. Voulez-vous être une femme sublime, attrayante et sûre de vous? Mon secret, Annick Beauté. N'hésitez plus, affirmez votre personnalité chez Annick Beauté. Annick Beauté, notre secret. Tsy miavaka ho an'olon-droa raha vedy pixide anankiroa dia voazinao amin'ny atsasabidy faharoa fanazavana fanampiny manatora toeram-pivarotana orange miamanja ny tontolo miaraka amin'ny orange petra-bola fiary ao amin'ny tahirim-bola mpanjakana hoay ho anao ho antsika rehetra olo-tsotra teka-tany na vahiny na mpandrarah na orinasa na banky na sehampiantona na fikambanana petra-bola manomboka amin'ny iray tapitrisa ariary tahajana-bola tsy mana-tsahala manantona ary ny pairie général d'Antananarivo recette générale d'Antananarivo trésorerie générale akaiky anao vola tsara gady mahatsara fihavana fety be ny ahosoa fety be ny ahosoa yahosoa 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 le nampianarin'ny épiscopo Samuelson Edouard Yahosoa, Yahosoa, Yahosoa. Andriamanitry Abraham, Isaac, Jacob, ary Andriamanitry Samuelson Edouard. Ny talata fahatelo ny volana Mars, larobia fahaefatra ny volana Mars, sabotsy fahafito ny volana Mars, ary ny alahady fahavalo ny volana Mars ho avy sao. Toerana fiangonana IEV Ambodrabeto Itosy. Fety be any ahosoa, fety be any ahosoa. Aloha raha manokatra konty amin'ny banky dia tsy maintsy ao amin'ny BO Madagasikara ihany e. Enjarena indray za. Ya, karaha an-trano fô. Eto amin'ity tanàna ity zao misy masovoa ny BO Madagasikara. Zahay koa anokatra konty amin'ny agence BO Madagasikara akaiky anay indrindra. Amin'ity tamin'ity. Tombontsoa ianao zany a. BO à Madagascar, la force d'un groupe, la proximité d'un partenaire. Cool musique. La toute première chaîne musicale sur la toute première télé numérique à Madagascar. Disponible en streaming sur musica.cool.mg. Cool Music by Cool TV. La télé autrement. Direito azato fitiavana mafiorina
hafanina tsy ompitratra fety sy manam-paharoa haingondra surprise maro isan-karazany ireo rehetra ireo no mandravaka ny fanambadian'ireo mpivady tokana voasarika ato anatin'ny fandarana valitiny arahinao eto amin'ny KOLO TV ny alahady 15 volana Febroary amin'ny 7 ora alina valitiny Saint-Valentin miavaka miaraka amin'ny KOLO TV FM partenaire officiel Palm Beach Resort and Spa Air Madagascar Royal Limousine Service partenaire Magasin Luxor Vaovao. Ankafaliindray tombokilasy sombokivavy tsy dina ny tokantranonao amin'izao fotoana izao miarabanao ary manasanao indray anaraka ny fampalambo eto amin'ny fahitalavitry ny KOLO TV hatramin'ny farany. Vaovao mikasika ny politika ankapobeny fanjakana na ny PGE maro ireo sehatra voadingana ary tsy nahitana resaka ao anatin'ny PGE natolotry ny Prime Ministra Omaly ho nisy olom-baovaka Rasimana na Paul-Bert tsy nahitana nandalana iray aza ohatra ny eo amin'ny lafiny kolotsaina ao anatin'ny 12 pejy isakilan'izay kosa nisy nilaza ho afapo amin'ireo izay voatolotra sainginy mampanahy dia ny fomba hanatanterahana ireo fampanantenana rehetra ireo ny andidin'izay vetrany. Tefy ary mbola tsy voadinika tsara ny PGE natolotry ny Prime Ministra Omaly raha nambaran'ireo solombavambahoaka. Fampanantenana sarotra tanterahana no betsaka saingy mampanahy ny fanatanterahana azy raha nambarany izy ireo hatrany. Marany koa ireo sehatra voadingana tanteraka tao anatin'ny politika mpanjakana ankapobeny natolotry ny gouvernement Taravelonarivo Jean iny. Ohatra amin'izany ny fampiroboroborona ny sehatra ny kolotsaina eto amintsika. Tsy misy nandalana iray aza miresaka ny kolotsaina sy ny mpanakanto hoy ny solombavambahoaka Rasimana na Paul-Bert. Tsisy namory ray aza momba ny kolotsaina, tsisy na phrase ray ara momba ny art, ny culture na ny artisanat, zéro. Dikan'izany hoe mbola vomaiko trabony zay tsy manohitra olona. Za nisan'ny hitanareo teny amin'ny assemblée ny vazavaza teo. Io izy io le nitenentsika io le lakolosy io fa tonga amin'izay izy io. Ka za zany eto lasa hiaro an'le député ndray hivadika androany. Lasa aratsiana be le député, indrindra fa le député nanampy an'le filoha no nefa vita daholo le lalàna ilainy ampandanana an'le zavatra. Azo atao an'izany le député ranga. Misy kosa nefa ireo faritra izay nahazo tombony manokana ao anatin'ity politika mpanjakana ankapobeny ity. Isan'izany ireo faritra stratejika toy ny any Atsimo Atsinanana izay ahitana ny Andramena, ny any Atsinanana izay mamokatra ireo vokatra fanondrana toy ny jirofo sy ny litsia ary ny faritra Sava. Mampetraka ny ihany amin'ny hoe misy omena fankasitrahana manokana ve ireo faritra manana tompon'andraikitra SVM sy ny miara-miasa amin'ny fitondrana. Misy ihany koa anefa ireo mahayatsy maharoka sady mpikambana amina vondrona parlementera hafa no HVM ihany koa ara-potokevitra. Izahay eo amin'ny distrikta Atsimondrano dia afa-po tanteraka ary misaotra anazy satria mifanandrify tsara amin'ilay zavatra ilainay vahoaka le izy. Ao anatin'ireo fandarana asa misy avaly ireo dia ohatra anatin'izany ohatra ny fanokafana ny tribunal vaovao eny amin'ny faritra Atsimondrano. Raha antsika malala fa tena ilain'ny olona eny tokoa zany satria efa maro dia maro ny samponiny eny. Mbola mitohy hatrany ny resaka kitrano hatrano izay efa nahazoany fitondrana rajonary mampianina kina avy amin'ireo vondronkely samihafa. Ny vanesesy tato ato ny fanoloana tompon'andraikitra izay lasa fanilian'ireo mpitondra izay tsy mitovy firehana aminy. Miharihary ihany koa ny fanomezana vahana ireo tompon'andraikitra miara-miasa amin'ny mpitondra. Tsy mbola nisy sazy anefa nomena ireo izay hita fa nanao tsy nety teto amin'ny firenena. Aiza ny tany-tandalana sy ny fitondrana tsara tantana dradradradraina ankehitriny. Eo amin'ny lafiny diplomasia kosa indray mitetina 20 sy 500 tapitrisa euro ny fanampiana omen'ny vondrona Europeana ho an'i Madagasikara ho fitohizan'ny fiara-miasa matoky ny fitondram-panjakana izy ireo araka ny nambarany solon-tena mahatry ny vondrona Europeana androana namafy anefa ny minisitry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola fa tokony mafisina ny fanarahamaso ny fampiasan'ireo famatsiam-bola ireo nanao tombanezaka ny fampiasana ny fanampiana hatramin'ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024 ny vondrona Europeana androany.
Vola 2 miliara euro mahery ny fanampiana nentin'ny vondrona Eoropeana ho an'i Madagasikara tao anatin'ny 20 taona. Avy amin'ny fedda fahasivy sy ny fahafolo ny 2.20 izany mbola mitony fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy ny vondrona Eoropeana. Vola 720 tapitrisa euro no atokana ity vondrona ity ho an'i Madagasikara taorian'ny famohan'ilay vola 520 tapitrisa euro tamin'ny volana Desambra farany teo. Alohan'ny faran'ity taona ity kosa no tsy maintsy ho tonga ireo fanampiana avy amin'ny fedda andian'ny faraky ambin'ny folo. Cet appui de l'Union européenne a été important. Zava-dehibe ny fanampian'ny vondrona Eoropeana mba ho entina hanatsarana ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy. Miankina misehatra mifanaraka amin'ny fampandrosoana sy ny fivoarana ny vokatr'ireo fanampiana ireo. Lara-pahamehana ny fahamarinana toerana ara-politika sy ara-toekarena amin'izany. Politique, économique et fondamentale. Ny vondrona Eoropeana no isan'ireo mamatsy vola be indrindra ny Madagasikara hatramin'ny taona 2010. Avy amin'ny mpiara-miombon'andro koa ny 7.900 ny fanampiana azon'ny Madagasikara teo anelanelan'io fotoana io. Avy amin'ireo firenena Eoropeana ny 300, ny 7.900 ambiny kosa avy amin'ireo fikambanana Eoropeana miankina na tsy amin'ny fanjakana. Hoentitra ny fanaraha-maso ny fampiasan'ireo fanampiana ireo manomboka izao araka ny nambara ny minisitra ny fitatanam-bola sy ny teti-bola. Io tsy crédit fa tena aide io dans an. Noho izany tokony ezahana araka ny tokony izy mihitsy ny aratsarana ny fitantanana zany dans an mba tena hiantraika tanteraka any amin'ny tena bénéficiaire direct zany zavatra zany. Eo moa zany dia misy ny renforcement de capacité tsy maintsy tokony atao satria amin'ny fitantanana ny programme ohatra izao satria taorianany dialogue politique izay nataontsika teny avoiny zany dia manomboka izao atsoatsy ny identification zany enreo programme d'intérêt national sy programme d'intérêt régional. Ny fampandrosoana ny tontolo ambanivohitra sy ny fitsinjaram-pahefana ary ny fanamboarana foto-drafitrasa no tena hivitoran'ireo fanampiana ireo hatreto. Mbola hodinihina kosa ireo fomba mahomby ampiasan'ireo vola raha ny nambarany hatrany. Vaovao ny fitaterana anabakabaka kosa indray $20 tapitrisa no natokan'ny fanjakana malagasy hividianana fiaramanidina natsarana ny zotra ny Air Madagasikara. Raha isan'andro ny zotra ataon'ny kampania aorian'ny fahatongavan'ireo fiaramanidina ireo. ATR 62600 miisa roa sy Boeing 737-700 no niopana ny safidy ny fanjakana isy ny fiofanana omenan'ireo mpanamory malagasy rehefa ho tonga ireo fiaramanidina ireo. Fanadina hoentin'ny Michel Ranarson. Ho tonga eto tanindrazana afaka iray volana ireo fiaramanidina isolo ireo Boeing 737 miisa roa ny Air Madagasikara raha toka ny orinasa ATR, Airbus ary Boeing no nitsidihan'ny filoham-pirenena ery rajonary mampianana taloha ny farantaona. Tapaka kosa ny hevitr'ireo mpikambana eo anivon'ny filakevim-pitantanana ity orinasa ity fa ATR 62600 miisa roa sy Boeing 737-700 no vidiana. Ny 12 marsa no tonga ny ATR 62600 voalohany, ny 12 aprily kosa ny faharoa ary iray volana aorian'izay ilay Boeing 737-700. $20 tapitrisa no vola natoka ny fanjakana amin'ny fividianana azy ireo. $20 tapitrisa ny vidin'ny ATR 62600 iray ary $770 tapitrisa ny Boeing 737-700. Ankoatra ny fanoloana ireo fiaramanidina, isy fiovana ihany koa ny sidin'ny kampania Air Madagasikara. Manomboka ny 2 aprily avy izao, raha isan'andro ny sidina ny amin'ireo zotra 13 tanterahiny ity kampania ity ary indro kosa rehefa farany herinandro. Raha ny fantatra tsy mbola manana fahaizana manokana momba ny fitondrana fiaramanidina ATR, ny mpanamory malagasy isan'ny antony namoahany fanambarany izany herinandro vitsivitsy izay. Raha ny fanazavana, mpanamory miisa 4 sy mpanamboatra fiaramanidina miisa 7 no azo fiofanana mikasika izany alohan'ny atongavan'ireo fiaramanidina ireo. Hatreto mipetraka ho fampanantenana hatrany ireo rehetra ireo ity kampania pitaterana ity izay misedra olana goavana amin'izao fotoana izao, indrindra fa eo amin'ny resaka sidina fa eo ihany koa ny vola amin'ny tapitrisany maro izay very no lisitra mainty ny vondrona Eoropeana. Raha tsy ahivina ny volana aprily ho avy izao ny isin'ny fitsirihana manaraka ataon'ny vondrona Eoropeana mikasika izay lisitra be izay. Fandrana ny harem-pirenena Antsokosopo, Hippocampe sy Concombre de mer milanja 5 kilao notratra teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato omaly teratany Sinoa no saika hanondrana izany tany Maurice. Izy ireo izay efa atao fanadihadiana sy atolotra ny fitsarana aorian'izay. Nanao fitsirihana ny fomba fiasa teny amin'ny seranana kosa ireo ministera 4 omaly ariva ary nahitan'izy ireo ny lesika mandidina ny fisavana sy ny fanaraha-maso ireo mpampiasa ny zotra anabakabaka fantatra fa hiara-iasa amin'ireo maso vovahiny ny fanjakana malagasy ameriana ireo arena malagasy
sy naondrany tsokosoko raha misy ny fahatraran'izany any ivelany olivantry ny ala. Misy tsy ara-dalàna ny fisavana atao eny amin'ny faditserana ny vato, tsy voahaja ny dingana tokony arahina amin'izany. Any ivelany vao tratra ny ankamaroan'ireo entana ka saina hamondrana. Toy izany ireo hippocampes miisa 7,4 alina izay tany amin'ny seranam-piaramanidiny Roissy vao tratra. Miaiky ny fanjakana fa misy lesoka ny fisavana atao eto Madagasikara, any kakaboraraka ny fivoahana antsokosoko ny entana eny amin'ny faditseranana. Lesoka misy ny lesoka eo moa zany io resaka hoe scanner ampiasainao io ohatran'ny hoe performance performant ihany, mbola tena ho jerena moa zany hoe ina tokoa ny ihany ao anatin'izay, ary amin'ny farany ary moa zany dia mbola misy ihany koa le hoe afaka miditra any zany raha misy passeur zany afaka miditra any le collaboration zany eo amin'le corps samihafa miasa eto amin'ny aéroport satria io zany ny police, eo ny douane, eo ny gendarme, eo ihany koa ny samada kanefa ny tsy mbola misy zany tena firaisan'ireo. Ankoatr'ireo hippocampes 7,4 alina tratra tany Roissy, mpandrahara sy no iraindray no nikasa anondrana hippocampes 10 kilao miaraka amina concombre de mer omaly. Any Maurice no nikasana anondrana ireo ary navoajanahary arovana ny hippocampes isy ny fampiarana ny sazy ho an'ireo izay tratra. Isan'ny espèce ao anatin'ny CITES annexe de CITES ny hippocampes, izany hoe tsy maintsy manana permis d'exploitation sy autorisation spécifique zay vao afaka manao an'izy io, ary le olona nanao an'ilay infraction androany reo zany dia tena infraction satria sady tsy nahazo an'le permis, tsy nahazo an'le autorisation avy any amin'ny autorité compétente tsirairay hafa. Misy accord sy protocole d'accord ifandraisana amin'ireo olon'ireo momba n'ireny espèce ireny hoe mba averina aty amintsika ilay satria fantatritsika tsara koa fa misy contortu zay tratra tany ireo zany fanarahana amin'ireo mba averina aty amin'ny firenena malagasy ireo aren'ireo. Raha tsy aivina fa nitelony amin'ity taona ity no nahatrarana fanondranana ity arena voajanahary ity, ila Frantsa sy Bangkok no firenena ahina fa betsaka mpanondrana antsokosoko mivezivezy. Ireo firenena ireo no isan'ny olaram-pahamehana amin'ny fangatahana fiara-miasa, amin'ny fanamafisana ny fisavana sy ny fanaraha-maso ireo mpandeha fiaramanidina. Mikasika ny raharaha sisy kosa indray mbola anatin'ny fanadihadiana ny raharaha amin'izao fotoana izao nambarany tale jeneralin'ny polisy pirenena vaovao ny commissaire divisionnaire Zobelson Joachim fa tsy misy ny tsindry eo amin'ny fantanterahana izany ho an'ity raharaha ity tsy maintsy misy sandary hanatrika ny fanadihadiana rehetra atao araka ny fepetra eo amboniny tafika ka eto Andritsilavo. Niteraka resabe tato anatin'ny herinandro ny resaka C6 natratrarana ireo mpikambana miisa 3 sy vola 50 tapitrisa ariary tany Moramanga. Mbola tsy misy fanazavana ofisialy momba ny fanadihadiana. Amikasika an'iny dia efa eo anivo ny famitoranatsika ka aloha andeha ny famitorana ary ny tribunal ihany ny any fitsarana no aoka anao ny asany fa amin'izao fotoan'izao misy mifandrivotra misy misitona ka mety ampiady ny samy force de l'ordre ka tsy tiako zay zavatra zay fa aloha anao ny asany polisy pirenena dia avy eo anao ny asany koa ny fitsarana. Amin'ny tranga tahaka itony tsy maintsy misy ny protocole eo amin'ny zandary sy ny polisy, izany hoe misy zandary manatrika ny famitorana ataon'ny polisy an'ireo mpikambana ao amin'ny sesisy ireo. Toy izany ihany koa raha misy polisy tratra ny zandary na miaramila, tsy misy toromarika fa ny zava-misy no resahana. Tratra ambody ombina flagrant délit izy ireo, hoy ny ministry ny filaminam-bahoaka ka tsy maintsy hiarany sazy toy ny olon-drehetra. Tsy enquête préliminaire efa flagrant délit donc ohatrany automatique raha mila malalaka ny institution zay misy anazy satria tsika zao mitady hamongorana izany atao hoe fanetry be firenena tsy fandriam-pahalemana ka reny azazo lazaina hoe misy circonstance kely aggravante ihany raha ny tena marina satria ianao anatin'ny tokony hiaro ny fandriam-pahalemana hiaro ny olombo institution nefa ianao indray no manao iny ty acte ohatran'ireny zay ngamba nazo lazaina aminareo hoe lalàna misy dia alao ny lalàna no hiatra. Andrasana araka izany izay mety ho toy ny fanadihadiana sy ny sazy miandry azy ireo. Nototo saina androany teny amin'ny anosy ny famindram-pahefana teo amin'ny tale jeneraly ny polisy pirenena teo aloha sy ny commissaire divisionnaire voatendry andrimbitoerana azy ny alarobia lasa teo. Zavatra telo no atao laharam-pahamehana ho an'ity tale jeneraly vaovao ity: ny ady amin'ny kolikoly, ny fanajana ny fitsipika amin'ny fen'ny polisy pirenena ary ny fanamafisana ny fitandrona ny filaminana eny anivon'ny fiarahamonina.
Faraky ny fanentina taminao tany anatin'ireo lohatenim-baovao iova tanteraka ny paikady anarenana ny lalana eto andrenivohitra raha ny komina ny tompon'andraikitra voalohany tamin'izany atolotra ireo mpandraharaha vahiny ny fanamboarana manontolo ny lalana Antananarivo renivohitra amin'ny taraina ny amin'ny tsy fanjarian'ny asa ataon'ny PDS sy ny komina ankehitriny ny ponina fifamoivoizana mikatso noho ny fitohanana sy ny lavadavaka eraky ny lalana ny fifamezivezen'ny ponina manahirana noho ny fifangaroan'ny tsena sy ny trottoir torak'izany ihany koa ny toeram-pivarotana sy ny arabe arao ny fanadihadiana. Tsy misy andraikitra hosahan'ny komina amin'ny sehatry ny fanamboaran-dalana fa tsy ny fanaraha-maso ireo orinasa efatra nanankinana izany eto andrenivohitra. Iray miliara sy 7.7 tapitrisa ariary no nolazain'ny PDS iray volana lasa izay fa nomeny Prime Ministra Ravelonarivo Jean ho an'ny fotodrafitrasa eto andrenivohitra. Ankehitriny anefa raha nitatitra avy amin'ny komina 200 tapitrisa mahery ariary no voaray. Ny fond d'entretien indray ankehitriny no amatsinana ny fanamboaran-dalana eto andrenivohitra ho tsinjaraina amin'ireo mpandraharaha efatra. Azon'ny komina natao ny mangataka amin'ny fanjakana anamboatra lalana maharitra sy tena manara-penitra araka ny nambaran'ny PDS fa ny hoenti-manana amin'izany no tsy misy. 1.2 kilometatra raha tambatra ny refin'ny lalana asip-panamboarana. Mihoatra an'izay anefa ireo lalana ahitana fahasimbana. Ka mazava be nge zany e. Hitanareo hoe zao lalana rehetra zao dia mbola misy fandraisana ndraiky raha ve zao amin'izao raha fahafantaranareo anazy. Ny patanty aloha tsy tapaka. Ny volam-panjakana rehetrarehetra aloha tsy tapaka. Dia ety ambany tanàna aty mirobodrano daholo tena mijaly be daholo zany izay. Fa tena tsy ekenay ilay fitondran'ilay PDS. Misy nefa fanapana tenana nomenanay nefa tsy tanteraka akory ny zavatra ataony rehetrarehetra. Na le tompona andraikitra amintsika ny tsy manao ninonina fa incompétent na le vola mihitsy ny vohodikodina. Tsy haino ny fitondrana ihany koa ny solombavambahoaka voafidy teto andrenivohitra hoy ny député voafidy tao amin'ny boriboritany fahadimy. Asan'ny gouvernemanta dia manatateraka ny etaetam-bahoaka, manatateraka ny etaetam-bahoaka izay entin'ny solombavambahoaka. Ny solombavambahoaka miteny hoe mila amboarina ity dia ity ny amboarinao, fa tsy miteny ny solombavambahoaka amboarina lalana lanitra no amboarinao. Tonga hatrany amin'ny resaka politika ny ahany ankamaroan'ny mpanara-baovao fanasaziana ny ponina Antananarivo ve ny zava-misy ankehitriny satria tsy mbola misy olom-boafidy HVM ve eto andrenivohitra dia mitarazoka ny famahana ny olana Antananarivo mba azon'ireo olom-boafidy ankehitriny endrika ratsy manoloana ny vahoaka ahafahana mandresy azy ireo amin'ny fifidianana manaraka. Fanadina manokana manodidina ny fetin'ny mpifankatia raha ampitsy kosa no entina aminao manaraka ny tombony mpanjifa firavaka eny amin'ireo mpanefy eto andrenivohitra nandritry ny 2 herinandro mialohan'ny fetin'ny mpifankatia. Ny firavaka izay isan'ny fanomezana be mpanolotra amin'io fety raha ampitsy io tafakatra hatrany amin'ny 5 isan'andro ny manatona ny mpanefy raha tsy mihoatra ny 3 zany amin'ny ankapobeny ary ny volafotsy no be mpisafidy noho ny alafon'ny volamena sy ny tahotra ny sinto mahery izay mirongatra amin'izao fotoana izao. Arao ny fanadihadiana. Niakatra hatramin'ny 700 ny graman'ny volamena 8.20 karana ankehitriny raha nanodidina ny 9 ny 1 grama herintaona lasa. Iray hetsy ariary tsy latsaka vao mahazo izany amin'izao fotoana izao. Voka ny mihena ny mpanjifa ny volamena eny amin'ireo mpanefy malagasy. 4 ariary kosa ny volafotsy izay be mpisafidy kokoa ankehitriny. Ireo mpankafy firavaka mirona kokoa amin'ny volafotsy ankehitriny. Efa lafo ny volamena sady sarotra no mitondra anazy na eny an-dalana. Ohatry ny amiko manokana sarotra amiko mitondra volamena ety an-dalana satria matahotra pisotro mahery vao manao ianao na peratra na kavina na collier dia ndahandry zareo mpanendaka. Le kokoa maka volafotsy satria le insécurité no voalohany indrindra dia le izy koa ohatra mora mba mihaja ihany dia izay no itiavako anazy. Fotoana mampandeha ny tsena ny fanefena firavaka ny ankatoky ny fetin'ny mpifankatia toy izao raha ny fanazavan'ireo mpanefy. Tafakatra 20 hatramin'ny 25 isan-kerinandro ny olona manatona ity mpanefy ity tato anatin'ny tababolana. Izany hoe komandy 4 ka hatramin'ny 9 isan'andro no raisiny raha tsy mihoatra ny 3 izany tamin'ny ankapobeny. Ireo mpanjifa te hanana firavaka araka ny fitiavany manokana na ny commande spécialisée no tena manatona azy ireo ankoatra ny mpitondra sary ilaina tahaka avy amin'ny katalogy. Miakatrakatra kely amin'ny mahazatra zany izy satria eo misy hoe manolotra kadô an'ny olon-tiany fa matetika aloha vehivavy ny tena besaka no mamely kadô ho an'ny olon-tiany. Izy manao ohatra collier, parure, peratra, kavina. Rehetra zao Saint-Valentin daholo ny zavatra eo atao ireo mbola tsy vita fa tsy maintsy livrena rapitry reo. Ny zavatra eny rehetra reo. Be da be misy Saint-Valentin, sasany efa livré.
hitanao tongotra cœur miaraka le chaîne. Mety ho varakaraky ny kalitao ny vidin'iray grama amin'ny volamena ilay mari-pandrefesana karano amaritana izany raha ny tokony hoe izy 520 ny singa mamaritra ny firavaka volamena no fangaro hafa firaka matetika ny 570 kosa volamena tsy mifangaro. Isan'ireo arenan-kibon'ny tany iray matetika fa mivoaka ny ivelany amin'ny taona maro ny volamena isan-taona. Raha ny tatitra ofisialy farany kosa 510 kilao mitety bidy 740 tapitrisa ariary no naondrana tsokosoko tany ivelany ny taona 2010 sy 2020. Valitiny izay kosa ny fandarana hoentin'ny KOLO TV FM anamariana ny fetin'ny mpifankatia-rahampitso efa nanomboka tamin'ny tapaky ny volana janoary farany teo ny fiantson'ireo mpifankatia izay andray anjara amin'izay fananana izay ny tanterana ny faran'ny volana janoary teo kosa ny atsapaka tamin'ireo fanasana misy 50 voarain'ny tompona andraikitra teto amin'ny KOLO TV ho fantatra rahampitso mandritry ny lanonana ny mpandresy sy ny lalao valitiny arao ny fanampanazavana hoentin'ny tompona andraikitra. Araka ny efa hitantsika amin'ny sary fampahafantarana rehetrarehetra na eto amin'ny KOLO TV na amin'ny KOLO FM dia amin'ny lahady izao no anarahantsika ny fandarana valitina karakarain'ny ekipan'ny KOLO rehetra zany izy io dia arak'izay moa zany hoe lahady izay no anarahantsika anazy mazava ho azy fa rahampitso sabotsy zany no tanterahana ilay fanambadian'ilay mpivady tokana voasarika tato anatin'ny fandaharana dia mariana aloha zany fa efa vita dia ny meloa zany ny fisarihana fa rahampitso vao fantatra ireo vady tokana ireo hoe zareo no voasarika tao anatin'izay maro dia maro ianareo no nandray anjara tao anatin'izay fa izay no anentanana antsika mpijery hoe amin'ny lahady zany no fotoanantsika eto amin'ny KOLO TV FM amin'ny 7 alina io be dia be ny surprise ao anatin'io ary eto dia ampatsiahivinay foana fa niara-ny asa tamin'ny complice foana izahay tamin'ny fanatotosana an'ilay surprise maro samihafa ireo zany fa tsy misy zavatra mipika mihitsy ny fantatry ny mpivady voasarika tao anatin'izay. Mbola amin'izay pejin'ny kolotsaina izay hatrany natolotra tamin'ny fomba ofisialy androany ireo horonan-tsary misy 12 andray anjara amin'ny rencontre de film court andian'ny 10 izay totosaina eto amintsika ny 17 ka hatramin'ny 15 ny volana aprily ho avy izao mampiavaka ity andian'ny 10 ity ihany koa ny fampidirana ny clip vidéo ao anatin'ny fananana ka ireo mpanatosa no omena ny loka amin'izany ny andindin'izay vetrany. Mampiavaka ny andian'ny 10 amin'ny rencontre du film court amin'ity taona ity ny fisokafan'ny fananana ho an'ireo namoaka clip vaovao hatramin'ny fiandohan'ny volana janoary 2024. Misokatra manomboka izao hatramin'ny 17 ny volana febroary ho avy izao araka izany ny fandraisana ireo clip ireo loka ho an'ireo mpanatotosa na réalisateur no omena. Ny tena antony nampatonga ny nanokatra an'ilay clip zany dia satria le tontolon'ny audiovisuel mihitsy no tena mahaliana anay zany eto. Eo ihany le cinéma tsy hoe lasa clip indray no indraindray nato fa mifandray daholo io rehetrarehetra io ary indrindrandrindra koa le professionnel le ankizy le mandray anjara mandefa film ato amin'ny RFC zany ny zavatra tony andavanandro dia manao clip manao pub dia tianay hoe accompagnena foana zany reny ankizy reny amin'le zavatra ataony. Misokatra hatrany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny mpanakanto malagasy raha izay 10 taona nisian'ny rencontre du film court izay no jerena mampidi-bola ary afaka ivelomana ny fanaovana film ho ny tompona andraikitra raha toka ataon'ny tompona andraikitra eto amintsika ho lara-pahamehana. Ohatra iray amin'izany ny tokony hananganana sekoly ho an'ny fianarana horonan-tsary eto amintsika. Fa raha ohatra tsika hoe tena hijery vahaolana maharitra dia mila misy école de cinéma eto izay ny tena le zavatra tona iato zany mavonjovonjy tavanandro iny mampandroso le izy mampandroso aingana fa sekoly ny ilainy eto satria tsy tena andraikitra na festival loatra mantsy le mampianatra herinandro anatin'ny taona avy anao nianatra cinéma le atelier ataonay mantsy herinandro anatin'ny taona avy anao nianatra cinéma fa raha ohatra hoe afaka ianarana mandava-taona io tena mahafinaritra be. Horonan-tsary 12 no ifaninana mandritra ny rencontre du film court izay tontosaina eto amintsika ny 17 hatramin'ny 18 ny volana aprily ho avy izao. Moto iray kosa no nirehitra ho azy tetsy ampefolo androany maraina ho an'ireo mpandalo sasany nanamafy ny finoana ny vendredi 13 izay tranga izay ary tantara sy araky ny kolotsaina vahiny andro ratsy no amaritana izany eto Madagasikara zany maro ny tsy mino izany resaka mandeha fotsiny ihany zany fa tsy maro pototra araky ny fanazavan'izy ireo ny andindin'izay vetrany.
Tsy mbola tafiditra ao anatin'ny kolotsaina malagasy ny fatahorana ny vendredi 13 tatara tany Frantsa no niandohan'izany tamin'ny taona 7 any amin'io firenen'io mazana tsy ahitana efitrano mitondra ny laharana 12 eny amin'ny trano fandraisam-bahiny fady ihany koa ny miara-misakafo raha toa ka miisa 13 ny eo amin'ny latabatra iray. Vao 20 taona izay no niditra tsikelikely teto Madagasikara izay finoana izay araka nambarana ireo mpandinika ny fiarahamonina. Fifandry-finjavatra matetika no natonga malagasy sasany ino ka izany natonga azy ny teny fa andro ratsy sy mitondra loza io andro io. Riba vahiny, riba ny mpanjanantany tafapetraka eto amintsika eto Madagasikara ohatra dia mino zany malagasy sasany dia lasa ohatra ny nanomboka kolosaintsika eto Madagasikara koa zany ny finoana an'ilay vendredi 13 satria misy zavatra miseho-passé foana. Ho an'ireo fiangonana ny finonom-poana ny vendredi 13 ho an'ny kolotsaina malagasy manana ny heviny manokana ny andro zoma araka ny fahendrena nolovaina tamin'ny tolo. Ao malagasy dia volan'ny andron'ny tsy fahombiazana ihany koa aminy. Zay zany aloha anankiray. Zany hoe tokony andro ny mihoatra ny zoma zany ny olona fa rehefa tsy mahandro ny andro zoma anao zany dia misy haritra miantra ao fiainanao. Fa mampianatra zany no tena tiana pitaina amin'izany hoe ny malagasy mampianatra ny olona anana faharetana. Misy koa anefa ireo olona sasany tsy mahalala akory ny tantaran'io andro io fa mandeha toy ny isan'andro ny fiainany. Zavatra rehetra za tsy mino an'io fa misy ny olona zany mino azy dia zay mino azy ohatran'izay zany hoe zay mino dia andaina fa zay tsy mino dia ny alony dia ohatran'ny andavanandro fa tsy mino aka tsy mino avy miankina amin'ny finoana tsirairay ihany ya za aloha tsy mino. Iverin'ny efatra ny vendredi 13 amin'ity taona ity. Afaka iray volana toy izao indray no manaraka ho an'ity volana Febroary ity saika ny fankalazana ny fetin'ny mpifankatia no mifanojo amin'ny vendredi 13. Eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena kosa indray misaona ny tontolon'ny fanamborina fiarakodia no Dimandry omaly ilay tompon-daka amin'ny familiana fiarakodia rary no Gérard fantatra amin'ny anarana hoe Alcazar nanomboka tamin'ny taona 1970 ka hatramin'ny 1970 no nahalala azy teo amin'ity sehatra iray ity ary ny fanadihadiana hoentiny miarantsoa. Misaona ny tontolon'ny fanamborina fiarakodia no Dimandry ny alakamisy teo amin'ny 29 taona ny rary no Gérard fantatra amin'ny anarana hoe Alcazar izay isan'ny mpanamory sangany tamin'ny taona 70. Tsotra izy nakafy tanteraka ny sport automobile ataoko hoe anisan'ny nampity olona be dia be ny sport automobile koa izy satria izy na fomba fitondrany manokana izay fantatry ny olona fa sady spectaculaire nefa efficace. Betsaka ny karazana automobile nety ny anisan'ny mitondra ny automobile turbo voalohany tamin'ny rally teto Madagasikara izy tamin'ny andro niaraka tamin'ny Maurice be Val Raltera reny. Ny 27 izy no niditra teo amin'ny sehatry ny fanamborina voalohany. Isan'ny andraisany anjara tamin'izany ny rally international de l'île rouge ka mpikambana atao amin'ny FMMSA no nahafantarana azy. Isan'ny nanorina ny club arateo ny tenany ary filohan'ny FMMSA mihitsy aza tamin'izany fotoana. Ny nandrom-bany amboaran'ny rally Agip no nisantaran'ny fandresena voalohany ny taona 2007 teo amin'ny sehatry ny fifaninanana. Tsy nijanona teo anefa fa nifanesisesy taoriany io ny vokatra tsara norim-bany Alcazar ary nanomboka nitsongadina izy. Ny rally des pistes niarahany tamin'ny Alonso no isan'ny nandraisany anjara ary nandrom-bany amboara farany tamin'ny taona 2007. 7 taona taorian'io izy no nijanona teo amin'ny sehatry ny fifaninana manamory fiarakodia. Isan'ny nanamarika azy ihany koa moa ny nanondratan'ny boky izay mirakitra ny tantaran'ny fifaninanana eo amin'ny fanamborina fiarakodia eto Madagasikara nampitondray ny lohateny hoe ces cantons de rallye. Mandimby azy eo amin'ny sehatry ny fanamborina fiarakodia ny zanany vavy rary no Janice na Alcazaria. Zahay eto amin'ny KOLO TV FM dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviana iray manontolo sy ny tontolo ny sport automobile. Maresaka iraisam-pirenena kosa namarana antsika ny fampalam-baovao amin'ny ity hariva ity vaovao mikasika ny tambazotra sosialy Facebook afaka misafidy izay ho mpandovan'ny compteny ny olona iray manana compte Facebook rehefa maty manomboka izao raha ny vaovao farany voaray avy amin'ity tambazotra ity ny andindiny izay no tatery ny France 24.
Tsy vaovao fa efa mampiasa izany avokoa ny Google tamin'ny taondasa raha ny fafana misafidy izay andova ny compte na hamafa tanteraka ny mombamomba n'ilay tompon'ny compte. Mianatra ihany koa ireo safidy ireo ho an'ny tambazotra sosialy Facebook. Efa ela ihany koa ny mpampiasa ny Facebook no nitaky ny legacy contact. Ny fafana mamadika ny compte ny olotsotra iray ho fahatsiarovana na fanomezam-bonin ahitra azy no anton'izany. Mba tsy ho foana na tsy azo ampiasaina intsony ny compte n'ilay havana na namana nody mandry. Misy fetrany ihany anefa ny fahafahan'ny mpandova ny compte afaka miditra amin'ireo safidy rehetra momba ny fampidirana sary na fanehoan-kevitra ny mpandova ny compte. Saingy tsy afaka mamaky ireo hafatra taloha an'ilay tompon'ny compte ny mpandova na mamaly ny hafatra ao anatin'izany. Hatreto aloha any Amerika ihany no afaka mampiasa ny legacy contact raha mbola tsy tafiditra amin'ny safidin'ireo mpampiasa ny tambazotra sosialy Facebook na any France na eto Madagasikara izany hatreto. Fantatra tamin'ity anio ity fa fiaramanidina TR 72 600 miisa roa sy Boeing 737 700 mtetibitatra ny amin'ny $20 no vidin'ny fanjakana malagasy ho an'ny kompani pitaterana Air Madagascar. Alohan'ny faran'ny taona kosa no tsy maintsy ho tonga ireo fanampiana amin'ny alalan'ny Fed Indien fa iraky ambin'ny folo avy amin'ny vondrona Europeanina. Atolotra ireo mpandraharaha vahiny ny fanamboarana manontolo ny lalana eto Antananarivo renivohitra Fanaramasisa no anjara andraikitry ny komina ary faran'ny fanatsaran'ny rindran-damina mikasika ireo fandarana ho arahina eto amin'ny fahitalavitry ny KOLO TV manomboka ny 13 ny volana Febroary ho avy izao amin'ny 7:05 no narahinao ny fampalam-baovao amin'ny teny frantsay. Hijanona amin'ny 7:00 kosa ny fotoanantsika ato anatin'ny fampalam-baovao amin'ny teny malagasy. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fiarana tamin'ity anio ity mametraka ny veloma ho amin'ny rahampitso indray veloma tompoko. Vitre, le spécialiste de la menuiserie en aluminium, des volets roulants, des vitres et des rideaux métalliques. Tinella. Aza makany Kafitsony, tongava malaky amin'ny magasin Vaovao. Vous avez votre bac? Ne perdez pas votre temps. GSI Université privée, habilitée par l'État. Soka Vitre, Vaovao. GSI Université privée, nanolotra anao teo, ny Vaovao.